ho aminareo aniry havana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo nahatratra izao alahady fa 7 volana febroary izao indray dia ny fahasoavan'Andriamanitra ny ho antsika mianakavy ary ny loahevitra an'io dia hoe fiangonana mandroso amin'ny fahatokiana sy ny fankatoavana. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Nous avons comme thème avancer en toute confiance et obéissance. Et j'ai l'audace de dire confier obéissance, c'est un nouveau mot, c'est-à-dire que les deux sont inséparables. La confiance se traduit dans l'obéissance. Yara tsika mamaky ny salam voalahatra valo amby telopolo amby zato. Tompo midera anao amin'ny foko manontolo aho sady mankalaza anao eo anatrehan'ireo anjely. Miankohoka mitodika ny tempolonao masina sy midera anao no ny fitiavanao mahatoky. Fa nilazanao sy ny fampantenanao dia nataonao ambonin'ny zavatra rehetra. Tompo hideranao avokoa ny mpanjakany tany. Rehefa andre ny fampanantenana voalazanao, hirany amin'ny sorodalanao izy ireo hanao hoe eny lehibe ny voninahitry ny tompo. Amen. Hira 4. Eny tokoa dia tompo Andriamanitra mandrakizay arak'izany hira izany dia rahalaza ho anao manome ny manandratra sy manome voninahitra anao ho amboniny zavatra rehetra izahay satria ianao no Andriamanitra tsy miova ho manisy an'io ary mandrakizay. Amin'ity alahady maraina ity dia mijoro eo anoloan'ny seza fiandiananao izay feno fahasoavana izay mametraka aminao izao fotoana izao, mametraka eo am-pelatananao ny asanay, ny eritreritray, ny fihetsikay, ny tetikasanay, ny ankonanay ary ny zavatra rehetra izay kasainay atao koa amin'ity herinandro vaovao izay misokatra ity. Aokany ianao hanome aingam-panahy amin'ny hira sy ny zava-maneno, hitarika anay amin'ny alalan'ny vavaka mba ho vava ray sy saina ray ary fo miara-amin'ny tempo no anandratanay ny atsaranao. Miaiky koa izay tompo eto anatrehanao fa raha tsy eo ianao dia tsy mahavita na inona izay koa metehatra amin'ny fitantanany fanainao masina. Ianao no manokatra ny varavarana rehetra eo amin'ny fiainanay. Ianao no manapaka ny fatorana rehetra ny inona endrika izany fatorana izany eo amin'ny fiainanay. Koa an'io tompo dia lavinay, toerinay mianomboka ny ty herinandro ty amin'ny tahotra sy ny fisalasalana fa androso kosa araka ny loahevitra
amin'ny fahatokisana satria ianao ny tokonay sy fialofanay. Inganeka ho tanteraka aminay tsirairay avy ilay loha hevitra ny safidinay androso amin'ny fahatokiana sy ny fankatoavana anao. Seigneur, avec les francophones qui y sont ici présents, avec ceux qui écoutent ces cultes en différé, en ce matin nouveau, nous nous prosternons devant toi avec des cœurs remplis de gratitude. C'est toi, Seigneur, qui as veillé sur nous durant la nuit. C'est toi qui as permis que nous nous réveillions encore ce matin sous ton regard bienveillant. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la force que tu donnes et pour le privilège de voir le jour que tu as fait pour pouvoir nous réunir devant toi en ce lieu magnifique. Seigneur, nous t'exaltons, nous t'élevons au-dessus de tout, car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce dimanche matin, nous venons nous tenir devant ton trône de grâce pour te confier ce culte, pour te remettre nos actions, nos pensées, nos projets et tout ce que nous entreprendrons en ce début de semaine. Seigneur, sois au milieu de nous, inspire nos chants, dirige nos prières. Parle, Seigneur, car nous reconnaissons que sans toi, sans ta parole, nous ne pouvons rien faire. C'est toi qui ouvres les portes, c'est toi qui brises les chaînes, quelle que soit leur forme. Et ce matin, nous déclarons avec foi que nous ne marcherons pas seuls, mais que ta main puissante nous soutiendra tout au long de cette journée, tout au long de cette semaine qui s'ouvre devant nous. Nous refusons de commencer cette nouvelle semaine avec des craintes et des doutes, mais nous avançons avec la certitude que tu es notre soutien et notre refuge. Avec le thème que nous avons choisi, sois vrai, Seigneur, pour chacun de nous. Nous avançons en toute confiance et en toute obéissance. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Petraksika ary izao dia miloso avy hatrany amin'ny famakina ny soratra masintsika dia angatahana ireo tompona anjara amin'ny vavaka. Ny liturgia amin'ny heviny endrin'ny fahatelo indray no ataontsika dia ny fifonana ataontsika ao aorian'ny fianonany tenin'Andriamanitra. Telo ambin'ny folo sy roanjato andiny voalohany dia miroso ety amin'loana ny mpandray anjara sy ny vavaka. Sika to ry Andriamanitra rainay be fitio mbola misaotra anao tokoa zahay no izao tombonandro meno anay izao ahafahanay indray miaino ny teninao sy manatanteraka izany koa amin'ny fiainanay koa dia mangataka aminao zay Jesosy eo amin'ny teny izay vakina sy orenesinay androany dia mba mifananao masina tokoa ny andresy lahatra anay mba ho fiainanay tokoa tompo ny teny masinao
amin'ny anaranao Kristy no angatahaka izany. Amen. Izao tsika dia hiaraka iain'ny ten'Andriamanitra. Izany dia hita ao amin'ny Isaia toko 1 andininy 1 ka hatramin'ny 9. Isaia toko 1 andininy 1 ka hatramin'ny 9. Raha hita izany dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Tamin'ny taona nahafatesan'ny Ozia mpanjaka no nahitako ny Tompo mipetraka teo ambony seza fiandrianany avo sady manerinerina ary ny ebakebaky ny akanjony na feno tempoly. Ny serafina nitsangana teo amboniny sady nanana elatra eninavy, ny 2 nanatona ny tavany, ny 2 nanarona ny tongony ary ny 2 nanidina. Ary nanandratra ny feony izy ka nifamalo hoe: Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, enika ny voninahiny ny taniny rehetra. Dia nohorohoro ny fambaniny tokonany noho ny feon'ireo nanandratra ny feony ary feno setroka ny trano. Dia hoy izao: lozako, maty aho, fa lehilahy maloto molotra sady ao amin'ny fireneko maloto molotra no hitoerako. Fa ny mpanjaka dia Jehovah tompony maro no efa hitany masoko. Dia nanidina nantonany serafina anankiray mitondra vanafy teny amin'ny tanany izay nalainy tamin'ny tandra avy teo amin'ny altara. Ary natehiny vavaka izany ka hoy izy: indro, efa nitehina tamin'ny molotra ao io ka dia afaka nelokao ary vao vela ny fahotanao. Ary nandre ny feon'ny Tompo nanao hoe: iza no iraiko ary iza no andeha ho irakay? Dia hoy izao: mintsia aho, irao aho. Dia mbola toizantsika ny famakinan'ny teny soratra masina. Izany dia hitantsika ao amin'ny 1 Korintiana toko 15 andininy 1 ka hatramin'ny 19. 1 Corinthiens 15 verset 1 jusqu'à 11. Raha hita izany dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ampahafantariko anareo rahalahy ny filazantsara izay notoriko anareo sy noraisinareo sady orenanareo, izay amondrenanareo koa raha tananareo tsara araka izany teny notoriko taminareo raha tsy nino foana ianareo. Fa natolotro anareo isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay noraisiko dia izao: Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina, dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Ary niseho tamin'ny Kefasy izy dia avy tamin'io amby 10 lahy koa. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny rahalahy tsy omby 500 izy. Ny akamaroany ireny dia mbola velona mandraka ankehitriny, fa ny sasany efa nodomandry. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'i Jekoba izy, dia tamin'ny apôstôly rehetra, ary faran'izay rehetra. Izao izay tsy tonga volana azy dia mba nisehony koa. Fa izao dia ambany indrindra amin'ny apôstôly ka tsy nendrika natao hoe apôstôly, satria efa nanendrika amin'ny fiankonan'Andriamanitra ao. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoza ho ahy, ary tsy foana ny fahasoavana ato amiko, fa efa niasa fatratra mihoatra noho izy rehetra aho, ary tsy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no niara-niasa tamiko. Koa na izao na izareo dia araka izany fitoriana, ary araka izany koa no ninonareo. Hamaky ny filazantsara isika. Izany dia hitantsika ao amin'ny filazantsara ny Luka toko 15 tomboka amin'ny andininy 1 ka hatramin'ny 11. Ary nifanizina tamin'ny vahoaka mba hiaino ny tenin'Andriamanitra dia nijanona teo amin'ny farihan'i Genesareta Jesosy. Ary nahita sambo kely 2 nijanona teo antsisin'ny farihy izy, fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasa ny aratony.
ary niditra teo amin'ny sambo kely anankiray izay any Simony izy dia nangataka tany ny ataka kely amin'ny tany dia nipetraka teo an-tsambo kely izy ka nampianatra ny vahoaka. Ary rehefa nitsahatra ny teny Jesosy dia hoy izy tamin'ny Simony, mandrosoa ho any amin'ny lalina dia hiala tsao ny aratonareo hahazoana hazan-drano. Fa Simona namaly ka nanao hoe, Tompoko, nandritry ny alina no efa nikelezana iaina, nefa tsy nahazo na inona na inona. Kanefa noho ny teninao dia halatsa-piano ny arato. Ary rehefa nataony izany dia nahazo hazan-drano be dia be izy, ka efa nisy tritra ny aratony. Ary izy nanatsika ny namany izay teo amin'ny sambo kely hafa mba ho avy hanampy azy. Dia avy ireny ary nofenoiny ny sambo kely roa, ka efa saiky ny lentika. Ary rehefa hitan'i Simona Petera izany dia ninkohoka tamin'ny tongotry Jesosy izy ka nanao hoe, Tompoko, miala amiko fa olomeloko aho. Fa talanjony izy izay rehetra teo aminy noho ny habean'ny hazan-drano izay azony. Ary toy izany koa Jakoba sy Jaona ny zanak' Zebedio izay niondrara tamin'ny Simona. Dia hoy Jesosy tamin'ny Simona, aza matahotra, hatramin'izao ankehitriny izao dia olona kosa no azonareo. Ary rehefa nampiantsona ny sambo kely teo an-tanety izy dia nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka any Jesosy. Amen. Tombo araka izany hery izany tokoa dia tiandreo ny lelan'ny mpanomponao tahaka ny nanendrenao ny lelan'ny Isaia araka ny vakiteny izay nivakiana teo mba hanambara teny fiainana ary tsy misy afa-tsy izany teny fiainana izany ihany no irinay ore teny mamelona teny manosika anay androso amin'ny lalindalina kokoa teny mitaonanay ankatoanao satria vokatra ny fankatoavana ny teninao de miova tanteraka ny fiainanay. Seigneur, parle, tes serviteurs t'écoutent. Cette parole de vie que nous allons entendre bouleverse notre façon de voir les choses. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Petraksika. Fiangonana mandroso amin'ny fatokina sy fankatoavana an'Andriamanitra, avancer en toute confie, obéissance. C'est la contraction des deux mots, confiance et obéissance. Raha jerentsika satria izay foana ny fitaizana, reo zay mianatra teny amin'ny toera fanofanana dia mahalala an'izany tsara fa ny teny dia tsy misy heviny raha tsy fantarina ny zavatra namaritra azy, ny zavatra voalaza teo aloha, atsotsika aminay contexte historique ou contexte théologique. Ny zavantseo amin'ny olioka toko fahadimy io dia raha jerentsika ny ao amin'ny toko faefatra matomboka amin'ny andininy faefapolo dia mitantara i Luka fa rehefa alina ny andro letika ny masoandro, chapitre 4 verset 40, à partir du verset 40 dia nitondra ny olona marary
ny olona nanana marary a noentina teo am' Jesosy, noentina teo koa ny manana démonie dia nametraha-tanana ireo izay marary a, ary ny démonie dia nivoaka ary nisy tamin'ireny démonie ireny ary ny 120 no niantso hoe ianao ny zanak'Andriamanitra. Fa ny démonie koa indraindray malala tsara an' Jesosy nefa ny rarany a ka tsy navelany hiteny a satria nahalala azy ho Kristy. Ny planin'Andriamanitra nefa dia zao vokatry ny finoana fa tsy ny fahitana, vokatry ny fiainana ny teny a no ahalalana hoe Mesia Jesosy fa tsy vokatry ny fanambarany ny démonie. Dia no rarany izy ireny tsy navelany hiteny. Dia ny ampitso maraina niala teo amin'io toeran'io Jesosy nakany amin'ny tany foana ny amin'ny 220 zany, 220 amin'ny toko 4 teo a, dia nisy vahoaka marobe nitady azy dia nakeo aminy a ka te hiazona azy mba tsy alany eo aminy izy hoe rehefa mijanona eto aminay ty Jesosy ty, anay ty tazominay eto mba tsy haly eto aminay. Fa hoy Jesosy tamin'ireo vahoaka ireo hoe non, tsy maintsy mitory-teny sy mafaly ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra any amin'ny tanàna hafa koa fa tsy azo fehezina amin'ny vohitra ray sy toerana ray hoe anay ianao dia tsy mivoaka eto. Dia tsy maintsy mitory ny teny sy mafaly any amin'ny fanjakan'Andriamanitra hafa ozy izy, any amin'ny tanàna hafa, satria izany no nandrahan'Andriamanitra. Ary izy nitory-teny teo amin'ny sinagoga eran'ny Galilia. Dia tiako ampatsahivana fotsiny le fanasitranana nataon'i Jesosy eto, le famoahana ny démonie ireo a, dia atsoina hoe signe messianika, fanambarana fa izy ny Mesia. Zay zany midikany hoe signe. Ny alalantsika azy dia izao, rehefa gadra tany amponja ijaona mpanao batisa ny gadrany Herôda, dia lasa saina ihany zao natao amponja tao hoe tena ity Jesosy ty ve le Mesia sa mbola andrasana. Dia naniraka ny mpianana izy dia ho any amin'i Jesosy dia izao ny teny hitantsika ao Matthieu 20 zany 15 ianao ve le Mesia, ianao ve le ho avy sa mbola andrasana le izy. Dia hoy Jesosy namaly azy, izy tsy niteny hoe zany Mesia fa nambarany hoe izao no marika fa ho avy ny Mesia. Dia izao no tenin'i Jesosy tamin'ireo mpianatra zaonareo hoe mandehanareo makany amin'ny jaona ka lazao zay renareo sy hitanareo hoe mahiratra ny jamba, afaka ny mandringa, jiovina ny boka, malady ny marenina, atsangana amin'ny maty ny malahelo hitoriana ny filazantsara. Va lasika on appelle les signes messianiques. Signe zany izy ireny fa tsy reny no vaovao mafaly, fa ny vaovao mafaly dia Jesosy ary izy ireny manambara hoe izy no Mesia tokoa. Ka tsara ho fantatsika indraindray tsika mijanona any amin'le signe, any amin'le fanasitranana, any amin'le zava-mahagaga, fa adinontsika le mpanao ny zava-mahagaga. Dia izay no tenin'i Jesosy eto hoe tena efa zao ny Mesia, fa fanambarana signe messianika ireny. Dia izay ny tantara dia mitondra antsika eo amin'ity toko 5 ty hoe le vahoaka marobe saika hitazona azy, hiazona azy ho fananany manokana propriété privée iny zany hoe aza miala eto aminay ianao, aza mandeha any amin'ny vohitra hafa zany, fa fahasoavana ny fananana anao. Dia tsy nanaiky Jesosy fa tsy maintsy nandeha nitory izy. Dia amin'ny 1 raha nanaraka tsara mivaky teny anio nareo dia izao no voalaza hoe nifanizina tamin'i Jesosy ny vahoaka maro. Misy vahoaka marobe zany manaraka azy, tena tia le Mesia. Dia mifanizina tena hoe fampikasokasoka be dia be le olona. Dia hoe fa inona mahatonga an'ireo vahoaka ireo hifanizina hirohatra marobe toy izany. Dia le teny eo ihany no manambara azy hoe mba hiaino ny tenin'Andriamanitra. Une foule se presse autour de lui. Pourquoi faire? Pour écouter la parole de Dieu. Satria fantatra ireo hoe ity le Mesia, ity la hiteny fiainana, ity le manovany ny olona. Dia hitantsika eo tokoa ny fataterahany zany fa ty Jesosy le Mesia ty, le teny tonga olombelona zay nankalazantsika tamin'ny Noely no manatona. Zay zany raha jerentsika le fizotran'le tantara. Dia tonga izy nijanona teo amoron'ny fariany Genezareta.
dia rehefa nijanona teo morony fariany Genezarety izy dia nahita sambo kely anankiroa nijanona teo atsisy ny farihy fa ny mpanarato efa niala ka nanasa ny aratony. Misy sambo kely eo zany dia sambo kely c'est une barque vide dia le olona nanarato teo efa tsy ao amin'le sambo kely tsony fa efa manasa ny aratony ary niditra tao amin'ny sambo kely anankiray Jesosy dia nahitany Simona izy ilay antsoina hoe Petera ao aoriana dia nangataka taminy mba hiataka kely eny amin'ny tany. Eo amoron-drano zany le sambo kely tsisy nininona tsony eo olona nanarato nandritry ny alina io hitantsika rehefa avy eo fa tsisy nininona atao nampirina anankiray azy dia izay mihitsy nefa ny tiany Jesosy hidirana ary tiany ampiasana ny anankiray tamin'ireo sambo kely ireo dia hoe miata kely ianao mba ahafany satria le vahoaka zany eny amoron'ny plage raha zay no ahitantsika azy ohatrany hoe misy plage ny La Couronne zany ohatrohatran'izay dia hoe aleo mba ahitan'ny olona azy rehetrarehetra dia natosika tery amin'ny sisisisiny le sambo ahafahany vakitsika le izy dia nipetraka teo atsambo kely izy ka nampianatra ny vahoaka. Jereo tsara les progressions du texte, mais c'est très fascinante la progression. Hitantsika jerentsika eo dia Jésus monte dans la barque de Simon, qu'on appellera plus tard Pierre, et lui demande de s'éloigner un peu du rivage, et il s'assoit dans la barque, et il enseigne la foule depuis la barque. Dia raisy tsara zay tiany Jesosy mihitsy zany le sambo kely zay tsy nahazo nininna aneon-javatra dia hitantsika eo raisitsika eo amin'ny fiainantsika le izy ary rehefa nitsahatra ny teny Jesosy dia niteny tamin'ny Simona hoe mandrosoa amin'ny lalina alatsao ny aratonareo azahoana azan-drano. Eto amin'izay le tantara vao manomboka sarotsarotra ny teny Petera hoe Tompoko nandritry ny alina ane zahay no efa ny kely aina na narato fa tsy nahazo na anankiray aza. Ary eo le fisehon-javatra zany hoe le sambo kely ny Petera reto dia manambara ny fiainantsika, mety manambara ny tokantranontsika, mety manambara ny fiangonantsika na ny firenentsika hoe rehefa jerena manao constatation des zao, il y a que dalle, disent les jeunes, il y a rien, même pas une pirna. Nefa izy ireo ny kely aina nandritry ny alina, ohatra zany ny fiainantsika. Mety eo amin'ny fitaizana zany indraindray tena mitaiza zaza miezaka ataontsika dolodolo fa le zaza mafilo maditra. Indraindray mety eo amin'ny fiainatokantrano mety sahirana miasa mifofofofo atao dolodolo ny asa arisetsy fa jerena arakaraky ny idirany ny voana. Indraindray mety amin'ny endriny mety misy olona te hanana anorina tokantrano na mba te ity olona anankiray fa atao dolodolo ny zavatra rehetrarehetra sokafana dolodolo atao fa tsy misy ihany. Azo tohizana be dehibe zany mety eo amin'ny resaka vola misy olona mitady asa postulena dolodolo ny ary mandritry ny fotoana fa tsy mahita. Azo raisina ho endriky ny fiainantsika ity sambo fiara kely ity zay tsy hoe tsy nanao nininina izy ireo ary tsy hoe tsy mahay nininina fa zay no asany. Petera dia voalaza ao ambany eo i John zanak' Zébédieu dia zao ce sont des, ataoko amin'ny teny frantsay, ce sont des professionnels en matière de inona izy zany pêche. Zay no asany ary mahay izy ary mety iseho eo amin'ny fiainantsika zany misy indraindraytsika tena ataotsika dolodolo le izy
dia tsy mahazo ninina tsy mety mihitsy ndraindray eo amin'ny fiaina tokantrano ao ndraindray eo amin'ny fiaina mpivady eo mandritry ny taona maro samy miezaka na raha matona raha misefa jerena ny maly tsy miova ohatra ny volakakafitra hoy ny teny malagasy dia tsika ny mety mahalala fa ny an'ny Petera sy reto namany reto voalaza hoe Jaona sy Zebede ao aoriana ao zay ny azy io ny fivelomana io no ahafahany mamelona ny ankonany io no ahafahany manana fisina eo amin'ny fiarahamonina nefa jerena tsisy ninoninona vokany dia mahakasika atsika tsirairay zany mety mahakasika amin'ny any amin'ny fiangonana zany mahakasika any amin'ny sampany zany fa ahoana ihany mba miezaka ihany mba mikely aina ihany nefa zavatra miseho tohatra ny mahadiso fanantenana dia izao tsy maintsy hidirany tompo le sambo kely niditra teo amin'le sambo kely izy fa tsy teny ivelany le sambo kely zany hoe io le fahabangany io tsisy nininina io zareo efa manasa rato ery avelany azo natao tsara ny tonga dia niteny tamin'ny Petera sy ireo namany ohatran'izao fa tena niteny mihitsy Jesosy hoe aleo hiataka kely le sambo niditra tao amin'ny sambo kely anankiray izy dia nangataka tamin'ny hiataka kely zany hoe le olana na le tokantrano na le sampana na le firenena mijery firenena ngentsika firenena ny avitsika dia zao mamenatra farandrindra fara hijanona amin'izay tsika dia hijanona amin'izay foana io fa ny vahaolana eto dia zao miditra ao amin'le sambo tsy nahazo na inona Andriamanitra zay Jesosy zay ny vahaolana dia io ndray raha no ampiasaina nataony toerana fitoriana ny filazantsara nataony pupitre nataony altara le izy ahafahan'ireo vahoaka ireo mieno ny fampianarana zany hoe le zavatra eritreretina ho tsy nahomby iny zany la chose qu'on pensait que c'est inutile c'est pas nécessaire no nampiasainy nataony altara nanambarany nitondra le filazantsara zay le izy teo dia nangataka taminy izy hoe mba hiataka kely eny amin'ny tany dia nipetraka teo amin'ny tsambo kely izy ka nampianatra ny vahoaka zany hoe avec Dieu, avec Jésus, les problèmes, c'est un problème certes, mais il peut changer en une opportunité. Dia nampiasany iny zavatra iny nafahany nampianatra ny vahoaka dia nipetraka atao an-tsambo kely izy zany hoe nidingana voalohany aloha zany dia zao marina afaka mijery tsika eo amin'ny fiainantsika io na fahasahiranana io na aretiny io ndraindray tena hoe ny mpitsabo efa miteny any io aretina io aloha dia efa lany aiko zay na io vadina io na io zanaka io na ohatr'izao io efa nareo mianakavy ohatran'izany dolidoly tsika ny malala zay mety endrika io sary amin'io sambo kely io fa ny zava-dehibe zavatra voalohany dia zao hoe miditra ao amin'io sambo kelinao io Jesosy zay ny vahaolana dia anjarantsika no manontany za tsy afaka hiteny mihitsy hoe ao amin'ny sambonao ve Jesosy ao amin'ny tokantranonao amin'ny sampana ao amin'ny firenenao ao amin'izay eritreretina olana io ve izy tsy afaka miditra amin'izay satria tsy haiko zay ary na haiko ary zay tsy hanao an'izay satria Andriamanitra mahay an'izay aza mandondona hoe te hiditra ao amin'ny fiainanao za ndray ve mono andeha hitsabaka any amin'ny tokantranony olona anankiray dia rehefa teo zany dia nampianatra izy miditra ao amin'ny trano izy dia mampianatra zany hoe le fampianaran'Andriamanitra aloha voalohany tsika mantsy ndraindray rehefa manana olana rehefa misy le lista be dehibe teo dia ny vahaolana ny ao anatin'ny saitsika ny an'Andriamanitra indray dia zao mila mampianatra aloha izy mila hovana aloha ny fijery mila mampifandrindra ny fijeriny tsika dia nampianatra izy tsy voalaza eto hoe inona ny fampianarany fa Jesosy rehefa mampianatra lalipaka foana dia rehefa vita ny fampianarana dia hoy izy tamin'ny Simona mandrosoa amin'ny lalindalina tsy hoe teo dia tsy nisy nininona teo amin'ny sambo dia ohatran'le olantsika hoe haka zainge dia zainge efa nanao an'izao dia zay ny teny mandrosoa amin'ny lalindalina dia alatsao ny arato dia mba hazahoanareo azan-drano
dia Simona miteny ohatra antsika le miteny reny aka zao ane tompo e ka tsy hitanao ane nandritry ny alina ane zay nefa ny kely ainy tsy nahazo na inona e dia tsika koa manao an'izany zao dia misy lista lava be mihitsy efa boky mihitsy azy ka zao fa Petera zay le mitondra amin'le loha hevitra hoe confie, obéissance, confiance ary obéissance matoka sy mankatoa tsy afaka misaraka ireo zay namoronana an'io teny confie, obéissance fa tsisy an'izany any amin'ny larosy ijeren'izany any amin'ny larosy nareo no any amin'ny ChatGPT fa tsy mamoaka an'izany mihitsy izy raha tsy efa zao hitany any amin'ny sititsika izao dia enregistreny dia lasa teny vaovao indray dia rehefa nitsahatra ny teny Jesosy miteny ary io teny io verina eo foana le olona vahoaka be te miteny dia nrohatra dia Jesosy mampianatra amin'ny alalan'ny teny fa tsy mijanona miteny ihany izy fa misy hetsika ary tiany ianao zany tiany isika amin'io le olana io hiara-iasa aminy mandrosoa amin'ny lalindalina kokoa raha mijanona amin'io eo foana ianao menimenina mitsitsitra hoe ahaka ny firenena ny gida indrindra fa any amin'ny farany ahaka ny tokantranoko ane ny vadiko ane ohatr'izao ny zanako ane ohatr'izao ny ray tapo amiko ny rafozako ny vinatiko lista be dehibe dia l'année prochaine ce sera la même chose amin'ny heritaona dia zay ihany dia eo tsika dia isaky miana ka zao nge ny olako zao ane ka zao ane zao fa Jesosy miteny mila mandroso amin'ny lalindalina ianao dia zay fandrosoana amin'ny lalindalina zay no teny hoe Jesosy eo tsy hitanao ve nefa nataonay zao ne ny constat zao ne ny analyse dia Jesosy mandehana ary voilà la clé de l'histoire eto zany ny fanalahidiny le fahombiazana fatokina ary fankatoavana na atoky Petera hoe na dia zay aza amin'ny maha-olombelona ary il est expert en la matière eto zany dia mifandona eto Jesosy amin'ny maha-olombelona fantatrareo inona ny ansany zanak'izy izy zanak'ampandrafitra c'était un charpentier c'est pas du tout humainement parlant c'est pas du tout son domaine ary io indraindray manahirana rehefa eo amin'ny fitondram-piangonana misy technicien be dehibe eo amin'ny fiangonana dia rehefa miteny ny mpiandraikitra ataoko hoe mopera fa tsy pasteur hoe azonao atao ve ity zavatra ity dia jereny mopera ianao ane tany amin'ny séminaire no nianatra moi je suis spécialiste en la matière je sais ce que je sais je maîtrise la situation fa Petera izy no expert amin'ny fanjonoana Jesosy mpandrafitra fa tsy nijanona tamin'ny fijerin'olombelona zay izy fa fantany takany hoe ty Jesosy ty ilay teny tonga nofo ary io no mahatonga andreo vahoaka mirohatra be ireo dia hieno an'izay teny fiainan'izay ary zay mihitsy ny raisiny Petera hoe raha ny expérience raha nitraikefako dia zao nanao afa tsy nahazo fa ce qui fait la différence dia le manaraka eto hoe noho ny teninao dia alatsaky ny arato noho ny teninao dia alatsaky ny arato parce que Dieu le dit je le fais mais d'après mes expériences tsisy neninina eo zany no vaovao mafaly mety manova azo Petera teny hoe tsy inaotra hoe no ampianatray aky io matoa io tsy mahazo a dikan'izany tsy mahazo ary tsy vitan'izany fa hoe mirosoa ny lalindalina dia ho an'ny olona mpanarato ho an'ny olona mpahay mpanarato professionnel dia zao tsy mihinana any amin'ny lalina ny trondro fa makeny amorona izy mitady ny kakana sy ny zavatra kely madinidinika eo zany hoe tena mifanohatra tanteraka amin'ny expérience humaine et les savoirs toutes les intelligences humaines intelligence artificielle mifanohatra amin'izay ny teny Jesosy hoe
ho an'ny petera dia zao hoe hito rangaty efa sady tsy domaine le izy mpandrafitra nitory lalany ray mifanohatra amin'ny fahaiza manao ny olombelona hoe alefa any amin'ny lalindalina ono tsika anie manao an'izany rehefa maheno tenin'Andriamanitra natoriany ety na entsika iry dia hoe toa ohatry ny contradiction zany teneny zany ono alefa any amin'ny lalina ono nefa tous les experts en la matière disent, affirment et confirment que on ne pêche pas any amin'ireny lalindalina ireny fa petera na takatra hoe le manoloana azy ity dia tsy iza fa le teny tonga olombelona le teny namorona an'Andriamanitra zao rehetra zao avy amin'ny tsy misy hoe misy dia nisy ka rehefa io teny fiainana io no ao amin'ny tokantranoko ao amin'ilay sambo keliko na dia efa diso fanantenana aza na dia efa hoe tena nandeha teroa sy nandeha teroa dia io afaka mampisy ny tsy misy zay tsy mety araka ny fijeriko nono ny teninao dia alatsako ihany ny arato dia zay araka ny tenin'Andriamanitra hoe tsy misy miala maina zay manatona azy tsisy mihitsy hoe vasoka satisfait et satisfait. C'est pas ce qu'on voit dans les hypermarchés satisfaits ou remboursés. Andramo dia rehefa tsy mety dia avereny dans 14 jours manana droit de rétractation nareo dia andramo fa tsy mety fa amin'ny Jesosy dia zao on est satisfait ou satisfait rehefa manandrana rehefa matoky makatoa zay ihany dia hitatsika ny vakiny toiny kanefa nono ny teninao dia alatsaka ihany ny arato ary efa nataony zany dia nahazo trondro tsy hoe nahazo trondro ray nahazo trondro roa nahazo trondro telo fa nahazo azandrany be dia be izy ary efa saiki tritra ny aratony au-delà de nos au-delà de leur attente ary izy nanatsika ny namany ny antso ny namany izay teo amin'ny sambokely hafa mba ho avy anampy azy dia avy reny dia ny finono ny sambokely roa ka efa saika nyletika tena hoe rehefa miditra ao amin'ny sambokelyn'le fiainantsika Andriamanitra na tsisy ninina ary tsisy olana zany ampijiro ao izy avy alao izy hitoetra ao enoy ny fampianarana enoy ny teniny eo mantsengely izy fantatsika zao fa io tenin'Andriamanitra io le torina sy dradradradraina foana le andefasana an'ireny WhatsApp penina sy ny rety tongava re olona hianatra le teny fiainany satria c'est là la clé de la réussite fa mitsika za idina izy za efa pasteur voilà rdekone tout et dia matiatiko tsika fa ampijiro amin'ny samy fiaratsika ny tompo avy alao izy hitoetra ao enoy ny fampianarany enoy ny teniny ankatoavy fa tsy matiatoka petera sy ny namany manambarana zany reo mahay lavitra noho tsika reo dia izy le tsy nanana tsy nahazo na ho an'ny mpanjono mialatsiny amin'le teny tsy nahazo na voambotavo azy voambotavo ny ilazana an'izany hoe pirina zany le trondro kely ohatrany tsy nahazo izy na ray azy fa rehefa aveo rehefa nanehoan'Andriamanitra ny voninahiny le miaraka amin'teny ka le mampisy ny zavatra rehetrarehetra dia izy le tsy nanana indray no afaka nanome an'le sambo anankiray izy le na ohatran'izany nge tsika fiangonantsika tsika nge taloha pindrany tetezina dolidolo reo fiangonana rehetrarehetra ireo dia izao tsika ataon'Andriamanitra mampindrana firy no mitady satria nahoany navelantsika tato amin'ny samby fiaratsika teo amin'ny fiainantsika Andriamanitra dia ny teniny enona dia nampanginitsika ny fahaizantsika le tsika nandray mety hoe zany eka tena mahay an'io hoe zany eka tena expert e zany eka zao hoe je suis sorti de telle école grandes écoles ohatran'izao dia ny teninao indray ve le ampitondranao n'le mpanomponao tsy mahasoa no fa voilà ary mbola mino isika ary zay ny projet ny fiangonana zay ny vinany fiangonana hoe viens et vois mbola anao zava-mahagaga lavitra noho izao
satria petera raha nijanona teo amin'ireo hoe trondro ireo fotsiny dia tsy maivana be trondro leo makaleo ny trondro fa ny tenin' Jesosy rehefa avy eo hoe manomboka izao dia ahoana ny tsoin'ilay vaky teny teo ataoko mpanarato olona ianao miakatra grady tsy trondro tsony trondro meka maly eo fa tia tena hoe mpanarato olona ianao fa talanjona rehefa hitan'ny petera le sambo feno le tsy nisy nininona teo dia feno ny sambony dia feno koa ny sambony namany zay le atao hoe fiainana be dia be fiainana mitombaka tsy ianao rery no bénéficiaire liso afaka manome ny afako ianao rehefa niditra tao amin'ny fiainanao le teny fiainana dia Jesosy tsy mpangataka tsony ianao fa mpizara tsy mba maniry an'izany ve tsika dia talanjo ny petera dia nekoka teo atongotry Jesosy izy sady nanao hoe tompoko miala amiko fa olomeloka azafady ny olona zay miaona amin'Andriamanitra dia mahita foana izay mpanota tsy mendrika fa ny fahasoavan'Andriamanitra nato zao ny olona plus on est en phase avec Dieu, plus on découvre nos manquements et nos défauts. La preuve, c'est que dans la première lecture, Ésaïe, quand il a vu la gloire de Dieu, dia ny zavatra hitany voalohany tao rehefa nahita ny voninahitr'Andriamanitra izy dia tsy nieboebo hoe tena nahita ny voninahitr'Andriamanitra zay ny dada sy neny zay ny tena oatra fa natsiary zay lozako fa olona mpanota sady mitoetra amin'ny fiarahamonina mpanota rehefa mandroso amin'izany fanarana an'Andriamanitra zany dia mahita hoe tsy mendrika asamy tsy mendrika ny rehetrarehetra fa ny fahasoavana ny vahaolana dia manatona n'le mendrika dia tsy iza fa Andriamanitra dia Jesosy le mandondona te hiditra ao amin'ny sambo fiara ny fiainantsika dia tsy petera ihany ny talanjo fa talanjona izy zay rehetra teo aminy noho ny habe ny azandrano zay azony ary toy izany koa Jakoba sy Jaona zanak' Zebedeo reo tena hoe manana entreprise na manana orinasa na fanjonoana reo de père en fils zay le hoe zanaky Zebedeo sy Jaona sy Jakoba raha eo tenena dia le hoe since 1900 je sais plus hatramin'ny izy mianakavy mifandimbiasany teo mifanjonoana fa zay traiky efa fahaiza manao zay tsy ampy hitondrana ny fiainana tsy ampy hitondrana ny fiainana fa mila n'ilay Jesosy teny fiainana miditra ao amin'ny fiainana ny an'ny Zebedeo sy Jakoba sy Jaona ary Petera efa vita mino azy zao fa any amin'ny mandrakizay izy rehefa manao an'le hira masina androany ovaitsika le izy hoe ny lanitra any ambony teo amin'ny serafima teo amin'ny Isaia fahenina dia ny serafima no anisan'ny tena hoe mpiandraikitra ny fiderana an'Andriamanitra dia rehefa mandray fanasany tompontsika dia miaraka amin'ireny olona miaraka amin'ny serafima miaraka amin'ireny olona zay nahita ny voninahitr'Andriamanitra ohatran'ry Isaia sy ry Petera sy Jakoba nekoka reny miombona hoe tena zay koa resy lahatra fa ianao lo Andriamanitray fa mbola ety an-tany aloha itsika dia tian'Andriamanitra hidirana ny sambo fiarantsika ary tsy matiatoka isika zay nanandrana tsisy matiatoka zany dia anjarantsika no manokatra izany aza matahotra hoe Jesosy hatramin'izao ankehitriny zao dia olona kosa no azonao ary efa nampiantsona ny sambo kely ny tao an-tanety izy dia nahafoy ny zavatra rehetra tsika amararako azy eto amin'ny FPMA dia misy an'le fitaizana hoe fanomezana maimaipo na don de soi dia tsy azo zany don de soi zany hoe fanoloratena zany hoe manome ny asan'Andriamanitra zany raha tsy miditra ao amin'ny olona ilay Andriamanitra mampiseho zavatra ohatr' izao tena hoe miova ny fijeriny dia eo izy vao mahafoy ny zavatra rehetra ary fifaliany no anomezany an'iny fa tsy zavatra terena mila an'izao indray ny fiangonana dia tena ohatrany nahita film an'le Sister Act iny dia ame an'le chèque izy dia stonina ohatr'izao ohatra mararira zany mena vola le fiangonana inona ny kely indrindra atao zay kely indrindra anoana ny asan'Andriamanitra anoana ny mpanompon'Andriamanitra dia atao zay akely stonina azy normal be zany normal be zany suis passé par là
Mais quand le Christ, quand Jésus entre dans la barque de notre vie, je change tout. La balle est dans notre camp. Voan'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen.
Zao tsika dia andiny tena eo anatrehan'ny tompo manoloana zany teny zay noenotsika teo zany araka ny lohahevitra hoe matoky mandroso amin'ny fatokiana sy amin'ny fankatoavana. Dia andiny teny tsika hivavaka ilaksiny ataoko amin'ny teny malagasy dia tozako amin'ny teny frantsay satria mba teneny ihany fa misy havanareo manaraka any Madagasikara tsy afaka mihaino zonina dia marina zany sa tsy marina misazany so dia mandany fotoana tsika mantsy amin'ilay izy dia afoezina rehetra ka fa zay no lazana tamiko dia miezaka nefa tsika mba arak'izay izy manoloana zany tenin'Andriamanitra zany andiny tena anatrehany tompo isika. Dia tompo Andriamanitra tsara indrindra anio dia manatona anao zahay amin'ny fofeno fanetretena miaiky ny fahatsaranao. Ianao no Andriamanitra miantso anay andeha amin'ny finoana fa tsy amin'ny fahitana. Nefa indrisy tompo impiry moa zahay no namela ny tahotra makana anay nisalasala tamin'ny fampanantenanao ary natahotra androso ho amin'ny lalina kokoa amin'ny fanomponanao. Mamelanay tompo tamin'ireo fotoana nandehananay tamin'ny fahazarana vokatry ny tahotra fa tsy nanaraka ny antsonao. Mamelanay raha niaino ny tebitebinay mihoatra noho ny feonao zahay. Mamelanay raha nijery ny fahalemenay mihoatra noho ny herinao. Fa ny kosa tompo apetrakay eo atondrotrao ny tahotray zay rehetra mamatotra anay ny fanahiny miaiky zay fa tsy ampy finoana ka mangataka aminao mba hanavao zany ao am-ponay ampio zay mba handroso tsy amin'ny herinay manokana tsy amin'ny herin'ny tenanay fa amin'ny fitokiana tanteraka anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy le tianay le te hiditra ao amin'ny sambo nay dia ho lavinay manomboka an'io ny tahotra toerinay manomboka an'io ny aiai isan-karazana fa mifidy zay tompo andeha mianaraka anao amin'ny fatokiana sy ny fankatoavana tanteraka. Seigneur notre Dieu, notre Père céleste, aujourd'hui nous venons devant toi avec des cœurs humbles, reconnaissant nos peurs et nos hésitations. Tu es le Dieu qui appelle à marcher par la foi et non pas par la vue. Mais nous confessons que trop souvent, Seigneur, nous avons laissé la peur nous arrêter. Nous avons douté de tes promesses et nous avons hésité à avancer sur le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Seigneur, pardon. Pardon pour toutes les fois où nous avons préféré la sécurité de l'immobilisme plutôt que l'inconnu de ton appel. Pardon d'avoir écouté nos inquiétudes plus que ta voix. Pardon d'avoir regardé nos limites plus que ta puissance infinie. Mais là maintenant, Seigneur, nous venons déposer nos peurs à tes pieds. Nous te confessons notre manque de confiance que tu connais très bien et nous te prions de renouveler notre foi. Remplis nos cœurs de courage. Rappelle-nous que tu es avec nous à chaque pas et que ton amour parfait bannit toute crainte.
Aide-nous à avancer non pas par nos propres forces, mais en nous appuyant uniquement sur toi. Donc fortifie nos pas, éclaire nos chemins et fais grandir en nous une confiance inébranlable en ta fidélité, Seigneur. Nous proclamons haut et fort, Seigneur, que tu es notre refuge et notre soutien, et que tu ouvres les portes devant nous, que tu nous tiens par la main et que nous ne sommes jamais seuls. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous rejetons la peur et nous choisissons de marcher avec confiance, en toute confiance et en toute obéissance avec toi. Oripanuta Azamanda. Satria hoy ny teny fa na dia ifindra aza ny teny hohitra ary na dia hetsika aza ny avoana tsy mba hiala aminao famindrapoko ary tsy hitsoka ny faneken'ny fihavanako aminao aho eny tompo mpamindra fo aminao manonko izao dia le fonony tompo mihitsy no afindrany amintsika ny heviny malalaka hoe mpamindra fo aminao ny tompo amin'ny anaran'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina no anambarana fa voavelany elokareo. Amen. Io fitsanganana ihany no anambaratsika ny finoantsika ary rosotsika avy hatrany amin'ny fanasany tompo. Mino an'Andriamanitra tsy toa
izay mpanao lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra makaro indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavana antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika i Kristy. Mino an'i Jesosy Kristy, zanan'ilay tokana tongontsika ao, tonga izy hitady sy hamonjy ny vera. Izy ny lalana sy fahamarinana ny fiainana. Izy dia tsy miova ho maro sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina, izy no nanambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany nanaovam-batisa antsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena entina andresy izao tontolo izao dia ny fonoantsika. Tompo ampitombo ny fononay. Amen. Ny andiny voalohany 2:5 no ataontsika irosona amin'ny fanasan-tompo. Zay manambara ny fanasan'ny tompo ny fahasoavany izay tsy hitatsika maso fa azotsika tsapaitanana amin'ny alalan'izao fanasana masina izao, izay tsyna koa fa le teny hitan'ny masotsika manambara ny fahasoavan'Andriamanitra. Koa ho aminareo anie ny fiadanan'ny tompo, aoka isika izara fiadanana amin'ny akavia sy ny akavanantsika. Asandrato ny fonareo amin'ny tompo. Aoka ho deraintsika ny tompo Andriamanitra. Eny tokoa ray masin'Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra, mety sy mahavonjy ny isaoranay ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, izay tianay sy nanolo tena hamonjy anay. Koa amin'ny alalany no hideran'ny anjely, ny serafima sy ny kerobima, ny fiandriananao sy hitsaoan'ny fanapahana rehetra anao amin'ny tahotra, ary arahan'ny fiangonana ny an-danitra sy aty an-tany, midera ny anaranao amin'ny fiobiana. Izahay koa miara-manandratra ny feonay amin'izy ireo, koa amin'ny fanajana lehibe no iranay manao hoe:
ny fanahy masina. Ry tompo rainay ny an-danitro mba hidino ny fanahinao masina ka hiasa aminay mba hatsiarovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny rano Jesosy Kristy tomponay eto ampandraisana ny mofo sy ny kapoaka. Mitalao aminao zahay ry Andriamanitra raitsotoa, enganesa mofenonao ny fanahinao masina ka hoenika ny fahasoavana sy ny fitahianao ao amin'ny Kristy Jesosy mpamonjy anao. Amen. Izao dia hozaran'ny diakona ny mofo sy ny ra, ny mofo sy ny divay izay manambara ny rahan'i Kristy. Ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra dia mijoro mitsangana zany, ny tsy mbola mpandray fanasan'ny tompo kosa dia afaka mipetraka amin'ny fotoana dia miara-misotro sy mihinana isika, ary mandritra izany dia ny 7:100 no ataontsika.
nazo avokoa hoe tsika rehetra tompo raha izany ary a dia hiaraka hitsangana isika. Jesosy Kristy tompontsika tamin'ny alina izay namadiana azy dia nandray ny mofo ary efa nisaotra izy dia nivakiny ka hoy izy tamin'ireo mpianany raiso hano tsy nitenako izay dinena ho anareo. Amen. Ary toy izany koa ny kapoaka rehefa nihinana izy dia hoy izy tamin'ireo mpianany misy koa amin'ity anareo rehetra fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho any rehetra ho famelan-kely koa na oviana no misotro ianareo dia ataovy izao ho fahatserovana. Atsika voasa tamin'ny fanasan'ny tompo izay endrika ilay fanasany zanak'ondra ratra izay miala etỳ tany isika dia izao no afany ilay mpiandry tsara tahaka ny nandraisanareo an'i Kristy ho tompo dia mandehana ao aminy araka izany koa mifahatra tsara sy miorina mafy ao aminy mitoetra amin'ny finoana toy ny efa nampianarana anareo ka feno fisaorana mandrakariva amin'Andriamanitra. Amen. Ny feon-java-maneno no ahafahantsika mamonjy toerana sy manolotra rakitra fisaorana. Tonga amin'ny fotoana sy lazana ny raharaham-piangonantsika. Dia mbola faly miarabantsika trano ry havana amin'izao alahady fa 7 volana febroary izao miaraba ihany koa ireo rehetra izay manaraka izao fanompoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny tambazotra ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Misaotra ny pasteur Jean Mirandrandrasana sika mitarika antsika tamin'ny fanompoam-pivavahana
sy nizarany afatr'andriamanitra ho antsika ary misaotra ihany koa ireo rehetra izay nandray anjara tamin'ny fanatotosana izao fotoana izao. Manaraka izay raha misy amintsika no sambany vao tonga eto androany miara-mivavaka eto dia iangaviana izy mba hitsangana fa ho arapain'ny fiangonana. Dia amin'ny fofeny fifaliana no iaraban'ny fiangonana manontolo anao amin'izao fahatongavanao voalohany eto amin'ity toerana ity miara-mivavaka eto. Dia azadiny fa misokatra midanadana ho anao ny varavaran'ny fiangonana. Ny fonay koa dia toy izany mandray anao ary manana ny toeranao ianao eto amin'ity toerana ity. Dia aza misalasala tompoko ary indrindraindrindra ilay Andriamanitra raintsika izay nitantana nidianao ho tonga eto, izy anie no momba sy hitantana anao hatrany, atotosa ahatanteraka ny fikasana tsara rehetra ao anatinao mba ho voninahitry ny anarany. Ary raha sitrakao rehefa mirava izao fanompo-pivavahana izao dia isy avy ao amin'ny ekipa accueil anatona anao andray ny coordonnée ahafahantsika mifanerasery ary ihany koa ampahafantatra aminao misimisy kokoa ny mahakasika ny fiainan'ny fiangonana. Misaotra tompoko. Ny fandaharam-potoanantsika manaraka tsy miova fa miditra hatrany isika amin'ny folora sasany isaky ny alahady ary misy ny fampitana ny fanompo-pivavahana amin'ny alalan'ny Zoom na ny YouTube. Toy izay koa pour les francophones, il y a toujours une traduction en simultané. Donc le lien, vous voyez donc sur le tableau. N'hésitez pas et surtout apportez vos casques ou vos écouteurs. On en a besoin. Donc surtout les jeunes, les enfants, pour que vous puissiez vraiment suivre pleinement notre culte, pour que vous puissiez comprendre quelque chose, on a fait exprès, on a mis en place la traduction en français. Donc apportez le téléphone avec les écouteurs, demandez aux parents pour se connecter afin que vous puissiez suivre. Ny anjarany amafy kosa manatateraka ny fanadiovana sy ny mandray anjara amin'ny liturjia amin'ny herinandro avy io. Azadino fa misy hatrany ny fianaran-kira isaky ny alahady maraina ho an'ny fiangonana manontolo amin'ny 10 ora. Ny hira izay anarantsika amin'izay dia hira ho iraina ao anatin'ny fanompo-pivavahana. Ireto avy ny daty tsara ho tadidy. Azadino ny alatsiny fa ny fandaharam-potoanantsika mandritry ny herinandro dia efa hitantsika eo amin'ny fafana ary tsy lazaina intsony izay raha tsy misy ny fiovana fa anjarantsika kosa no mijery eo amin'ny tableau ary mandray atsoratra na mitadidy izay fandaharam-potoanantsika izay. Ny daty tsara ho tadidy ny 29 volana febroary amin'ny herinana io dia culte francophone izy io ary arahany asa sy fampaherezana. Ny 27 volana febroary kosa dia misy ny fivorimben'ny mpandray ny fanasan'ny tompo aorian'ny fanompo-pivavahana assemblée générale izay anasana ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra eto amin'ny fiangonana zany aorian'ny fanompo-pivavahana no anataterahantsika izay. Andiniantsika ny budget ny fiangonana sy ny fiainan'ny fiangonana izany. Ny 7 volana mars kosa dia ho tanterahina ny hetsika voalohany amin'ny fiangonana izany moa dia ho amin'ny fampandahanan-draran'ny fiangonana no anataterahantsika izany. Ny 27 volana jona efa ambara ho ombenimbeny no anatanterahana ny fanokanana ny fiangonana. Ny vaovao manaraka famangina manjo aorian'ny vavaka ezaka trano no anatanterahana ny fitondranam-bavaka sy fampaherezana ny fianakaviana Ramanatsoa Jean-Jacques sy Jocelyne ary ny zanany izay namoy ny anabaviny Rahely Manantsoa Lanjonirina
tamin'ny sabotsy fa 20 volana febroary lasa teo. Toy izay ihany koa ny fianakaviana Rakotondrabenja Rarivo Manantsoa Mino Arivelo sy ny zanany izay namoy ny vadiny ny rainy Rakotondrabenja Jacques Germain tamin'ny faha 20 ny volana febroary lasa teo. Dia aoka isika io manao amin'izany ary tondra mbavaka mandrakariva ireo fianakaviana izay manamanjo ireo. Araka ny efa hanambara teo moa zany dia ny antso fivoriana ho an'ny fivoriam-ben'ny mpandray andeha izaho ary mandehana amin'izao herinao zao dia hoy Jesosy taminy avy fa ho hitanareo koa dia nandeha izy roa lahy ka nahita. Fiantsoana fivoriam-ben'ny mpandray fa 20 volana febroary aorian'ny fanompoam-pivavahana eto amin'ny fiangonana FPMA Aix Marseille anatanterahana jeritodika ireo asa rehetra vita ny fitantanana ny vola ny fiangonana nandritry ny taona 424 ary fanolorana ny teti-bola 524 izay nyvolavolain'ny komity ny atota taratasy mahakasika izany dia voaraintsika amin'ny alalan'ny mailaka eo ihany. Mahakasika indray ny fifaninanakira fanokanana ny fiangonana amin'ny 27 volana Jona efa nisokatra tamin'ny 12 ny volana Janoary 2022 izany ary ny daty farany fanolorana ny sangan'asa dia ny alarobia 12 volana Marsa 2022 ny fisafidianana ny hira kosa izay ho hira faneva amin'io dia ny alahady 11 volana Marsa 2022. Ny fitsipika sy ny andinindiny moa dia efa voaraintsika tamin'ny alalan'ny mail ihany raha tsy naharay dia aza misalasala manatona ny birao ny andin-tsoratra masina izay anompanana ny fanokanana zany ary mahakasika ny hira ihany koa dia ao amin'ny tantara faharoa toko 7/12 fa efa nofidiko sy nohamasiniko ity trano ity mba hitoerany anarako mandrakizay ary ny masoko sy ny foko ho ao mandrakariva. Ny amafy kosa dia manasantsika rehetra tsy akanavaka andeha amin'ny sortie ski izay karakarain'izy ireo amin'ny sabotsy fa 15 volana febroary ho avy izao. Ny toerana dia any amin'ny station de ski d'Ancelle. Ny andindiny mahakasika izay dia azontsika atao ny manatona ny tompon'andraikitra ao amin'ny amafy. Ny mahakasika kosa ny travaux tena efa mihamandroso hatrany ny asa ary tena ilaina mila tanana maro ny ao amin'ny travaux koa manaingy atsika hanome tanana fa mbola maro ny zavatra atao sy hovidaina mialohan'ny fanokanana. Noho izay indrindra dia misy ny travaux ny talata ho avy izao ny alarobia ary ny sabotsy ka izay afaka efa hanome tanana ao amin'izany dia raisina tanandroa toy izay ihany koa raha misy afaka mikarakara sakafo na manolotra goûter ody ambavafo azy ireo dia tena raisina tanandroa fa mila tohanana ihany koa ireo olona izay manatanteraka izany travaux izany dia aza misalasala tompoko manatona ny birao ahafahana manao ny fandaminana ho amin'izay. Misy ihany koa ny efa nambara teto ny calendrier boky bonne semence izay zaraina maimaim-poana raha misy mila isika dia aza misalasala manatona ny tenako na tatiasina ahafahana manome izany. Vita soma tsara tamin'ny herinandro lasa teo voalohan'ny volana sy faharoan'ny volana febroary ny komity partany sy ny zaikabe partany izay notanterahana tany akaiky ny Valence dia misaotra antsika rehetra ny tondra mbavaka izany zaikabe sy komity partany izany ary misaotra ireo rehetra afaka nanatrika izany dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Ny rakitra kosa izay voaraintsika
tamin'ny fahaenina amby roapolo ny volana janoary laza teo dia ny totaly 803 € 10 centime. Ny andinindininy kosa dia hitatsika misoratra eto amin'ny fafana. Nisy ny voaloham-bokatra 225 €. Nisy olona kosa nanao rakim-pisaorana ho an'ny trano. Misaorany Jehovah ry fanaiko ary izay rehetra atao anatiko misaorany anarany masina. Salamo 7:1 nanolotra 50 € izy ho an'ny trano. Dia ampatsiahivina trano isika fa misy anankiroa ny rakitra, indrindra zany ho antsika izay sambany vao tonga eto. Ny rakitra voalohany dia ho an'ny fampandehanan-draharahan'ny fiangonana, ny faharoa kosa dia ho an'ny trano. Dia ho an'ireo izay mampiasa carte bancaire kosa na paiement par téléphone dia misy ny terminal bancaire ery aoriana ery dia afaka manatona eny isika. Ho an'ireo manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra dia misy ny QR code izay affiché eo amin'ny écran azontsika scanena ahafahantsika manatanteraka izany amin'ny alalan'ny PayPal. Misy ihany kosa sasasany eny amin'ny WN misy ny QR code azontsika scanena ahafahantsika manao izany. Ary tsy adino fa misy ny banque alimentaire izay misokatra ho an'ireo izay rehetra mila izany. Zany dia hitatsika ao amin'ny salle Carmel. Azo atao ihany koa ny manatona ny tompon'andraikitra raha sendra tsy hitatsika ny toerana misy izany. Dia izay afaka mamoana izany banque alimentaire izany dia ahitana adresina Antanandroa. Dia izay indray ary ireo raharaha sy asa maro mahakasika ny fiangonantsika dia aoka isika hitondra mbavaka izany hatrany. Ary dia mirary herinandro zo eo ambany fitantanan'ny tompo atsika rehetra ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra fa amaranana kosa izao filazana raha izao zany dia misy vidéo kely ho jerentsika eo amin'ny fafana mahakasika ny sortie ski izay ho tanterahana amin'ny asabotsy ho avy izao. Sika tompo malalo endreny afaliny fonay raha tafavory indray tamin'izao trano tsara sady soa izay nomena ho anay izao. Misaotranao indrindra fa tsaroana mandrakariva ny fahagagana maro izay efa nasehonao ny amin'ny azahoana izao fiangonana izao. Ary ankehitriny kosa dia manakaiky ny fotoana izay anokanana izany ny amin'ny 28 juin. Tompo malalo sitrakay indrindra raha ny hatsaranao sy ny hasoavanao ary ny voninahitra irery ihany mirapiratra amin'izany fotoana ny 28 juin izany
sy amin'ny androm-piaina amin'ity fiangonana ity manontolo. Apetraka feno sy manontolo aminao ny fanomanana izany amin'ny atsipiriany. Ka engany mba tsy isa fa tsy ny feonao no renay mibaiko eo anivon'ny fivoriana maro samihafa ataon'ny komitin'ny trano sy ny komitin'ny fanokanana sy ny mpanomponao rehetra amin'ity fiangonana ity. Sitrakay Tompo, raha ny fananao masina sy ny herinao tahaka ny nampiasanao ireo mpanomponao fahiny dia Davida sy Solomony nanangana ny tempolinao no hiasa feno sy manontolo amin'izao fiangonana izao. Ianao efa nanome toky fa raha ianao no manao ny trano dia tsy miasa foana ny mpanao azy. Ka ireo mpanao travaux rehetra izay mikely aina fatratra isan'andro isan-kerinandro amin'ity fiangonana ity dia inonay maromarina fa tsy miasa foana fa ianao no mampahery azy ireo, ianao no momba azy ireo hanafy heri-tanjaka, ara-tsaina, ara-batana, indrindrandrindra ara-panahy. Ireo izay mpanohana rehetra mikarakara na ny ara-tsakafo, na ny ara-bola, ny ara-pitaovana, ny ara-tolo-kevitra, ny amitray-kefa, indrindrandrindra ny fitrotrona azy ireo ambavaka Tompo, ampaherezinao izahay, azavelanao irery, ny anjeninao alinalina, omba sy tantana, hiara isalahy, isoroka miara-milanja, ny tanana miara-mandray, isoroka tongotra miara-mamindra amin'izany fanaovana ny asa fanomponanao izany. Izahay rehetra ihany koa, isam-batan'olona izay te-polo velona sy mijoro, mindriarivo vavolombelonao, sasao sy diovy, omano hiatrika izany fotoana izany Tompo, ka mba ho te-polonao tokoa, ho feno fahamarinana, ho feno fahamasinana, amirapiratany voninahitrao, tena ho te-polonao, ankalazana mandrakariva ny anaranao, ka dia ho feno fahagagana, ho feno ny herinao, ho feno fitorinanao, ho fanaka fitondrana ny anaranao, na izahay isam-batan'olona, na izay fiangonana, na ny trano izay nomenao anay. Izay rehetra tsy voalaza ny vavanay kanefa fantatrao fa mahasoa Tompo, dia mino sy mananteny izahay fa horotsakao amin'ny fitiavanao sy ny indrafonao feno sy manontolo. Dia misaotra Tompo. Amen. Tonga amin'ny fotoana izay trotrona-mbavaka ireo fianakaviana ny dona Paorina isika izao dia mihira 5:750 no ataontsika iroson'ny komety sy ny olona ety amin'oloana ary ahafahan'ireo fianakaviana koa mitoetra ety amin'oloana.
rehefa malalao tompo tonga amin'ny fotoana famparirezana famangina reto namatsika izay netona paorintsika. Dia ao ny vadina petraky tompokolay Rakoto Rabenja izay namoy ny vadiny sy ny rainy tamin'ity herinandro ity, ary ao koa ny fianakaviana Ramanatsoa, Jacques sy Joseline, mianakavy Trianada izay namoy ny anabavany tany an-tanindrazana. Ny fandevenana ireo razana ireo dia fa totosa soamantsara tany an-tanindrazana sy teto amintsika teto vohitra Mahasay. Amin'izao fotoana izao dia mangataka ny fiangonana hitsangana hanatanteraka izany famangina izany. Eny Rizy Menakavy noho izao voina miatra amin'ny fianakaviana izao dia namoizana ray, vady, anabavy dia mijoro manoloana ireo ny fiangonana izay tsy hafa fa fianakavianareo ao amin'ny toko. Tsy tonga hamindro fendro anefa fa tonga kosa hanatanteraka ilay voalaza ny soratra masina manao hoe farany miraisa-tsaina ianareo ka miaraha ory mifankatiava tahaka amin'ny rahalahy, mifamindraha-fo mahanetretena. Ikena fa mafy tokoa ny fisarahana amanaina toy izao ry havana amin'ny maha-olombelona. Nefa tsarovy ireo teo fampanantenana nataon'ny toko, izay tokony ho tsaroantsika indrindra amin'izao fotoana izao, manao hoe izany teny izany no efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matokia izao efa naharesy izao tontolo izao. Noho izany Rizy Menakavy dia manonona ny fampiononana sy fankahirizana avy amin'ilay tompo tsika ny tenanay, ny tenany fiangonana izay mijoro eto an-trenareo. Eny varavarana ny voana ihany tokoa no anareo fa ny fiangonana ray manontolo dia miaraka ory aminareo. Koa mahaiza mionona tompoko. Andriamanitra no nanome ary Andriamanitra ihany koa no maka ka isaorana hatramin'ny anarany ary ho azy irery ny voninahitra. Tombon-dalana ihany no andrioavantsika izay natsony fa isika rehetra koa dia mbola hoahany avoko dia aza misosoka alahitsony tompoko ary ho lasan'izay ny ratsy rehetra. Manaraka izany Rizy Menakavy, olombelona ny tena ka mahatsiaro manana didy amin'izao fotoana izao. Ka ino izahay manolotra ny solo fo-dranomaso ho an'ny velona sy solony sy ny andany ho an'ny maty. Kely dia kely tokoa tompoko, nefa ataonay toy ny tantely tapabata ihany izany, ka ny fo manolotra no mameno faritra azy.
manaraka izany riziminakavy. Noho ny maha-olombelona fandriana didy dia tsy afaka handray tanana anareo daholo ny fiangonana amin'izao fotoana izao. Fa ho mariky ny firaisam-po, ho mariky ny fampiononana, ary ho mariky ny fankairizana ny fianakaviana. Dia hananana ny tanantsika hakavanana isika fiangonana iray manontolo. Misaotra tompoko, dia aza misosokitrony ny manjo. Dia ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra, ary izao dia hoentina mbavaka izao fotoana izao, mankataka ny olona iray tondra mbavaka amin'izany. Dia mbola iombavakitsika tompoko. Andriamanitra rainy mandrakizay io, manoloana ny fahoriana sy ny alahelo, vokatry ny fahoriana izay midona amin'ny reto ava-malalanay reto, sady midona aminay koa, satria iray ihany izahay eo anatrehanao. Dia mitodika aminao izahay tompo amin'izao ora sy fotoana izao. Ianao no ilay Andriamanitra loharano fampaherezana, ary tsy misy mahay mampionona anay afa-tsy ianao irery ihany. Jereo manokana ny manantena, jereo ny ankizy, jereo koa no ray tapo ary todio ny fianakaviana manontolo n'aiza n'aiza misy azy. Misaotra anao izay Andriamanitra noho ny amin'i Jesosy Kristy, ilay efa maty ary efa nitsangana tamin'ny maty ka nanokatra ho anay ny lalana ho amin'ny fiainam-baovao mandrakizay eo anilanao. Any tokoa n'ilay hoe trano sy fonenana soa izay efa namboarinao ho anay. Koa dia mangataka aminao izahay mba ampioreny tompo ny fanantenanay, ampitombohy ny filoanay, ary fenoy indrindraindrindra amin'ny fitiavanao tsy manapetra izay rehetra mety banga ty anatinay, izay rehetra mety fahatserovana manjoanay. Dia mangataka aminao izahay mba ombanao dianay, ka toano amin'ny herinao izahay, midira ty anaty tsambo-kelinay, omeo anay ny teny fiainana mba ahafahanay indray tompo mitsaka mamakivaky izao fiainana izao miaraka aminao. Ahitanay fa tsy misy afa-tsy ao aminao irery ihany. Ao no azonay antoka, ao no azonay toky, ary ahitanay ny tavanao mamirapiratra. Na manahoana ny amafy ny lalana, dia ianao nefa miteny anao hoe mombanay ianao ambara-patonga ny faran'izao tontolo izao. Dia amin'ny anaranao Jesosy, ilay fananganana ny maty nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia toizantsika ny andiny fahatelo ny hira izay fanatombotsika.
Dia ho Andriamanitra irereany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Petraka ny fiangonana, misy zava-maneno marainy toerana ny komita. Rehefa nampiantsona ny sambokeliny teo an-tanety i Simona Petera dia nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an' Jesosy. Tonga amin'ny fotoana izay anaovantsika fanoloratena amin'ny alalan'ny rakim-pisaorantsika no ny amin'izany teny izany dia ny hira voalahatra no ataontsika. Toizatsika ny telo sy telonjato andininy fahatelo ka hatramin'ny fahaefatra ary mitohy hatrano izany mandritra ny rakim-pisaorana. Thank you.
Rakatsangantsika mihoatra andray-pisaorana. Vetrakisika mamarana ny fotoana amin'ny alalan'ny vavaka fisaorana sy fangatana ary ny tsorana. Iary vavaka isika to. Feno fisaorananao ny fo mampananay Andriamanitra rainay tsara indrindra. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjanay. Fa mbola noho ny fahasoavanao tokoa mbola mahatoza ho anay tsirairay avy izao. Saotranao izahay satria no taominao izahay tamin'ity maraina ity ka voataonanao. Mbola afaka nandre ny teninao. Saotra noho ny amin'ny teninao izay nampitondrainao tamin'ny alalan'ny vavan'ny mpanomponao, izay mampianatra anay tompo ny ampidiranay ianao ao amin'ny sambo fiarany fiainanay. Ianao no malala ny onjam-piainanay Jesosy io. Izany no irinay sy angatanay ankehitriny mba hidiranao ao amin'ny sambonay. Anatonenao ny fo mampananay eny ireo olana mety maro samihafa mety mianjady aminay Jesosy. Ianao no ampitony izany rehetra izany satria Andriamanitra manakare-pahasoavana ianao. Ary ampio izahay mba hatoky ianao anana ny fo mahay mankasitraka ihany koa tompony amin'ny zavatra rehetra. Eny mangataka aminao izahay ankehitriny ny mba handrosoanay milalindalina kokoa araka ny teny izay nampitondraina taminay ty. Mba hay hanome ho anao amin'ny zavatra rehetra amin'ny na inona izay efa nampindraminao anay Jesosy. Dia aoka hay, aoka hianatra isan'andro hanolotra ho anao izahay. Ankehitriny izay dia manatona anao. Mbola mahatsiaro ny tsy fahatanterahana rehetra kanefa sa izahay ankehitriny manatona ny seza fiandriananao tompo. Mitondra izay rehetra mitambesatra amin'ny fonay eo ampototry ny azo fijalianao Jesosy Kristy. Ianao ny mahalala ny antony tsirairay avy, amin'ny olonao tsirairay avy. Ny azonay antoka tompo fa nitahy anay tamin'ny lasa rehetra ianao ary mbola vonona nitahy ny fiainanay. Mangataka aminao izahay ankehitriny ho an'ireo mpanomponao eny izay vao nidona ny fahoriana tompo. Na ny eto, na ny tsy eto, ianao ny mahafantatra sy mahalala n'izy ireny tsirairay avy satria mpanomponao izay efa nofidinao tamin'ny anaranao izy ireny. Mivavaka ho azy ireo izahay mba ianao no hamafa ny ranomaso latsaka. Ianao no hanasitrana ny fo maratra tompo. Ary irao ny anjelinao mba hitoby manodidina azy ireny tsirairay avy. Hanome azy ny fampiononana feno avy aminao. Mahatsiaro ireo izay namanay izay tsy manatrika anay eto koa izahay Jesosy. Ao ny marary, na any amin'ny hôpitaly izany, na any amin'ny toetra-pitsaboana hafa izany, na any amin'ny tokantrano. Fantatrao izy ireny tsirairay avy Jesosy. Eny apetraka feno ampelantananao satria ianao no efa nitondra ny aretin'izy ireny tsirairay avy. Ankehitriny izahay tompo dia mbola mangataka aminao ihany koa ho an'ny vina ny mpitandrina matianina.
be ny vokatra ho ianao fa ny piasa ny vitsy mangataka aminao izay aniraka tompo ao mpanompo ho sahijoro hiasa ao amin'ny tany mboalobokao fa ny angatahanay aminao ihany koa dia ny ampianaranao ny fiangonanao ny olonao tsirairay avy mba hahay hanomeo anao hanohana tompo ho an'ireny olona izay mandahatena anao ny asanao ireny manana tokoa izahay Aix-Marseille manana mpitandrina fa misy fiangonana tsy mba manana izany koa izany no angatahanay aminao mba hanirahanao olona ahafahany ihany koa misitraka ny filazantsara Jesosy matsiaro ny firenenay izay ankehitriny izay tsy miafina aminao ihany koa ianao ny mahalala ny toe-javatra rehetra izay lalovan'ny firenenay ny rinay sy angatahanay tompo tsara indrindro ny anomezanao fahendrena ny mpitondranay amin'ny ambaratonga isatsokajiny ianao ilay Andriamanitra tia ny filaminana tompo fa tsy Andriamanitra ny fikotronana no angatahanay mba hameno izany firenenay izany ho an'ity firenena izay mandray anay itika io dia ianao no angatahanay eto hanome ny fahendrena ny mpitondra mba haizany manao ny lalàna tompo mba hahafahanay ihany koa miada-pinaritra eo amin'izao tany mandray anay izao ary ho an'ity izao tontolo izao ity any misy firenena anady ianao ny malalan'izy ireny dia ianao ny ampitsahatra ny ady mba hahafahanao manjaka tompo amin'izao tontolo izao betsaka ny tianay angatahana eo anatrehanao Jesosy voafetra ny fisainanay ka izany vavaka izay dia akambanay amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe rahainay izy izany an-danitra masinina ny anaranao ho tonga ny eny fanjakanao tao any sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra mainay izy izany asazaonay ary mamelana izy hoe tahaka ny mamelana izay miaraka taminay tondra ny amin'ny fankapanao fa manafana amin'ny ratsy fa hanao ny fanjakana sy ny hery amavinao. Itsangantsika andray ny tsodrano ary aorinan'ny tsodrano dia ny hira faneva ny fa enimpolo taona ny fiangonatsika no vetezitsika. Andeha eo anoloanao ane ny tompo ka hanazava ny lalanao. Ny tanany mahery anie anohana sy ampahery anao eo amin'ny lafim-piainanao rehetra. Anome anao zotom-po androsatrany ane ny tompo ka andresy sy hanala ny sakatsakana rehetra amin'ny fiainanao. Mandehana amin'ny fatokiny, miaraha mandeha amin'ny tompo amin'ny fankatoavana, ary engany ny fiainanao ho vavolombelon'ny heriny sy ny fitiavany satria mahatoky ilay miantso anao ary izy ihany no anefa izany. Que le Seigneur votre Dieu marche devant vous et éclaire chaque pas, éclaire votre chemin. Que sa main puissante vous soutienne et vous fortifie à chaque pas. Qu'il vous donne le courage d'aller plus loin, de franchir les obstacles, quelles que soient ses formes, et d'embrasser avec foi l'avenir qu'il a préparé pour vous. Que sa paix remplisse votre cœur, que sa sagesse guide vos décisions et que sa grâce vous accompagne dans chaque nouvelle étape. Que vous avancez sans crainte, sachant que celui qui vous appelle est fidèle et qu'il ne vous abandonnera jamais. Avec assurance, marchez avec obéissance et que votre vie soit un témoignage de sa puissance et de son amour. Amen. Andu
voninahitra ho an'andriamanitra ray zanaka ny fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen. Mandiana amin'ny fiadanana ka manompo ny tompo. Bon dimanche à toutes et à tous.